Colonel Patrick Rakotomamonjy moa dia milaza zavatra ankahitsiana foana Madagasikara tsy maintsy miova no nambarako teny amin'ny 13 Mai tapitahatra eo ny tsy maty manota hoy izy. Nidina ifoto ny nijery ireo olana mampitarena ny mponina tany amin'ny commune Bongatsara district Atsimondrano ny talemisahana ny fandraisana fitarenana eo anivon'ny fiadidian'ny fanavozan'ny Republikan'i Madagasikara Colonel Patrick Rakotomamonjy tamin'ity herinandro ity. Olany fananantany no isan'ny mampitarena ireo mponina izay tsapa fa misy kolokolo ao ambadiky ireo olana ireo hoy ny nambarany. Madagasikara tsy maintsy miova no nambarako teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai ary vita hatreo ny tsy maty manota sy ny kolokolo hoy hatrany Colonel Patrick Rakotomamonjy. Maro hoy ity farany ireo tanin'olona nalain'ny fanjakana teo aloha nampidirina tao amin'ny fagitry ny lapam-panjakana iavoloha ka tsy maintsy hojerena manokana ny mikasika ireo fitarenana rehetra ireo. Efa hitahitako sotra tany le olana fa mampanatsoina le olona le lalangamera novanay convocation dia atsoina koa nareo fa anampy vahoaka ny atao eto. Fa ny teny ikopa amboritry manjaka kosa dia fiara-mitatitra brika iray no nivadika ka nilatsaka tao anatin'ny rano ny kopa teny amboritry manjaka ny androany maraina. Isaorana andriananahary fa tsy nisy ny naratrana ny ainana foy. Nisintona ilay fiarabe tao anatin'ny rano ny manodidina. Fa ny misongadina any ivelany kosa dia resaka fampitsaharana ny ady. Tsy ny fampitsitsy i Felix sy Paul Kagame nandritra ny fifanaovan-tsonia. Nisy ny fanaovan-tsonia fampitsaharana ny ady eo amin'ny Rwanda sy ny Republika Demokratikany Congo ny andro omaly alakamisy 4 Desambra 2024 tao Washington teo ambany fiahian'ny filoha Donald Trump. Ity farany izay hita ho faly tamin'ny izao fanarahana izao saingy tetsy ankilany dia tsy ny fampitsitsy sy tsy ny fandray tanana akory ny filohan'ny RDC Felix sy Paul Kagame filohan'ny Rwanda taorian'ny fifanaovan-tsonia ny ady nefa modia mitohy ihany eny ankianja eo amin'ny firenena roa tonta. Ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fensoa moa dia nilaza mazava ny hoe hosivanina ireo mpilatsaka an-tsitrapo vahiny tonga eto Madagasikara hoe Gasikara. Nilaza ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Gasikara Fensoa fa hosivanina ireo mpilatsaka an-tsitrapo vahiny tonga eto Madagasikara sy maniry hiasa eto. Misy amin'ny izy ireny mantsy hoy ny ministra no mpisandoka fotsiny ka hitsikilo ny harem-pirenena eto Madagasikara sy maka information momba ny zava-misy fotsiny no tanjony fahasaromany amin'ny filatsahana an-tsitrapo fotsiny izany. Efa nentina teo amin'ny filankevitry ny gouvernemanta izany ary efa nekeny Prime Ministre ny talata lasa teo. Tanjona hoy Gasikara Fensoa ny fanamafisana ny fiandrianam-pirenena sy ny fiarovana ny harem-pirenena. Nandritran izay fitondran'ny fanavoazana izay moa dia niaiky ny maro fa anisan'ny ministra tena miasa i ministra Gasikara Fensoa ilay ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Panakanto Ramora Favori moa dia nilaza ny mikasika ny vidin'ny labiera tao anatin'ny tambanjotra ny serasera tsy ho voavidy intsony ny labiera hoy Ramora Grand. Mitarena i Ramora Grand fa hiakatra ho ny taxan'ny labiera ary nilaza izy fa tsy ho voavidy intsony ity zava-pisotro ity. Nambarany ihany koa fa ho vidina ohatran'ny consomme masisan'ny labiera ny farany. Ity anankiraha ity kosa dia tranga hafa kely izay niseho tany Vorobato. Rangahy mpandatsabaratra iray maty ny fokon'olona tao Vorobato. Maty ny ny fitsaram-bahoaka ny alakamisy lasa teo. Ny rangahy iray nilaza mpandatsaka sy mpivarotra antody-baratra tao Vorobato. Raha ny fanazavany izy ireo dia tsy latsaky ny folo no efa maty ny varatra izay samponina ao Vorobato avokoa ka tezitra araka izany ireo vahoaka ka nidoran'ny olona tao ambato mitsivalana fokontany soa iombonana. Zay moa ny namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halaveny ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manano misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.